Eny ary mbola faly miarahaba antika agnaby longo maneragna i Madagasikara ny tenako zany. Mbola izaho foana miaraka amintsika amin'ity androany ity zany, mbola tsy kivy manentagna antsika ary manohy le resadresaka antsika sy fanehoan-kevitra mikasika ny raharaham-pifidianana sy fanjakam-pisorona ary momba ny marika tandaza. Tonga de vavahatra any ary tsika andiny voalohany ity tsika hiresaka mikasika ny fifidianana zany hidirantsika amin'izay zany ny resaka fifidianana zany no asiantsika resaka amin'izao fotoana zao. Maro reo kandida milaza hilatsaka amin'ity indray mitoraka ty, ary olo efa nilatsaka ny tena malaza be amin'izao fotoana zao, olo efa nitondra antsika, olo efa nitondra transition ny sasany zany. Ka izany indrindra no tiako ho tsindrina amintsika rehetrarehetra satria betsaka amintsika vahoaka ny mitaraina ary betsaka amintsika no mahatsapa fa tsy rariny intsony ny fitondrany republikana, fitondrana republikana. Antsika vahoaka zany dia samy mahatsapa fa tena hoe tena mahatsapa fa hoe voatsindritsindry. Antsika vahoaka zany tena mahatsapa hoe tsy rariny ny fitondrany ireto filoham-pirenena fidintsika reto. Ary zay no mahatonga anazy zao zany mbola manindry mafy eto zany mikasika raharaham-pifidianana io zany, manazava mikasika raharaham-pifidianana ity, maneho hevitra momba raharaham-pifidianana io satria tsy tiako tsika ho diso safidy amin'ity manaraka atika. Satria ireo mitondra antsika ihany no mampiditra antsika anaty lavaka, manapotika antsika, mamono antsika, manao sorona antsika, ireo mpitondra. Ewa. Ary tsy nisy mpitondra teo nahafapo antsika vahoaka zany. Iza olo nitondra antsika zany nanomboka taminazy antsika fahaleovantena mandrakandroany, dia tsy nisy olo nitondra nahafapo ny vahoaka malagasy. Indrindra fa nanomboka tamin'ny fitondrana Ratsiraka ka hatramin'izao fitondrany Nirina Rajaonarimampianina zao, dia efa tsy nisy nahafapo antika vahoaka fa ny asan'jareo dia manao sorony antika vahoaka atao sorony, antika vahoaka atao tohatra, antika vahoaka potehina zany potehina, ravana, tena hoe potehina zany. Ka izay no mahatonga izao zany manindry antika hoe ry vahoaka malagasy havako aby ô, tongava saina antika. Tongava saina antika fa ireto olo fidintsika reto ne ireo ny fahavalo e. Amboadia ne ireo olo reo, amboadia mitoha reo. Misy ho tsara miteny alokan'ny vavanjareo fa ny ao anatinjareo dia feno famonoan'olo, feno vonoan'olo agnaty fonjareo ao. Ireo olo reo ne ry havana olo reo tsy raha manjary reo. Anareo dia mbola hifidy hoe itimo e, TGV, imapare, HSV moe, ino dikan'izany aby ino ha? Mba ia mpitondra nahafampo antika vahoaka io, ia olo nitondra teo nahafapo anao. Nahazo fahafampona taminy foany ivady aman-janany, iankohonany, iray foko aminy, fa anao tsy nahafapo aminy. Ka eto magnentana anao mihitsy mba hitodika amin'ity gadidany Jesosy ity, ataotsika hifidy marika tatandraza. Marika tatandraza amin'izao nefa mamelogno mahantra, iza filoham-pirenena namelogno mahantra? Marika tatandraza zao mamelogno tanora, iza filoham-pirenena mamelogno tanora? Marika tatandraza zao manorogno projet hamonjeny ny malagasy, iza filoham-pirenena manangana projet hamonjeny ny vahoaka malagasy? Asanjareo aza manapotika le projet efa nisy ry Asoma izay niasan'ny vahoaka. Novonovonogny tagna jiaby le projet natanjaka jiaby namboaran'ny vazaha tany Majunga, dia nosoloagna fanamboarana paraky, fanamboarana toka, fanamboarana biscuit, izy ino manamboatra savony, havelogna aniza regny. Ka izay mahatonga anay hoe ry havana, aza variana magnaratsy ny marika tatandraza fa asa vita marika tatandraza ane tsy vitan'ny filoham-pirenena e. Na Barack Obama malaza, na iza, na Donald regny, tsy mahavita asa vitan'ny marika tatandraza zany raha mbola olombelogno eto ambony tany tiky. Na iza na iza. Hoe hamelogno olo tsy havana, mamelogno tanora any amin'arivo, mamelogno vahoaka any amin'arivo mahery, agnaliny. Gratuit fiaignana miaraka marika tatandraza, gratuit. Tsy raha propagande ane raha volagniny marika tatandraza fa zavatra azo tsapahi-tanana e. Magnantogna marika tatandraza anao. Jereo vahoaka entiny fa velominy gratuit. Azo antoka ny hameloma marika tatandraza ny vahoaka malagasy na izao tontolo izao aza. Ka eto aho magnentana anao hoe aza diso safidy anao.
mitodiha amty kadidan Jesosy mariky tantaranazy ty, mitodiha amty fanjakam-pisorona ty, aza mifidy reto fahavalom-pirenena reto, aza mifidy an'io, io mpanapotika firenena. Zay no hafatra voalohany zay, mbola tsindritsika amty andininy faharoa manaraky ty. Veloma.